GG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Université PEF, parcours études et formation, département formation en ligne. Université PEF, Malouchaoano, ni Fampalalambauvao. Université PEF, l'excellence à portée de main. Oetinaizy ity firenena ity. Iny fanontaniana mipetraka malona ny fomba fitantanana ny firenena tao anatiny ity volana voalohany itondrany Andry Rajoelina ny firenena ity. Taoriany fifidianana natao amboletra. Toafaly manilika andraikitra sy manadio tena ny mpitondra malona ny zava-miseho eto amin'ny firenena ka mahatonga ny maro anontaniny amin'ny hoe fa oetinaiza ity firenena ity. Mila jerena ingana ny fanarenana ny kompani mpitaterana nabakabaka Madagascar Airlines hoy ny filohan'ny komisiona misana ny fitaterana eo anivon'ny anteny mera-pirenena. Maro ny antony mahatonga ny faharendrehany ankehitriny ka azo ataony manokatra enquête parlementaire raha misy ny lafin-javatra mampiahiahy. Tokony hanana tahiry maro amin'ny volamena i Madagasikara hatramin'ny katonany fanondranana izany tamin'ny taona 2024. Tsy hita nefa ny hafaran'ireo volamena voatrandraka eny ampotony tao anatin'izay taona maro izay hoy ny teo anivon'ny syndicat national mpisehatra volamena malagasy. Ilaina ny fanadihadiana momba izany ahafantarana ny lalan'ireo volamena eto amintsika. Mbola maro ny malagasy mampiasa ny jiro petrolina vita amin'ny kapoka ireny. Fianakaviana iray manontolo no misehatra amin'ny fanamboarana izany noho ny fahitan'izy ireo fa mbola ilain'ny tokatrano malagasy maro ity jiro mandeha amin'ny petrolina ity. Tsy mandany vola hoarina amin'ny labozia sy ireo fitaovana mpanome hazavana ny jiro petrolina antony mampandeha azy. Any ivelany, nanao fanambarana ny hariva teo ny filoha Senegalais Macky Sall fa ahemitra ny fifidianana filoham-pirenena any an-toerana izay tokony hotontosaina ny 2020 ny volana febroary izao. Maro ny antony ity fanapa-kevitra ity raha ny fanazavan'ny filoha Macky Sall, isan'izany ny disadisa eo amin'ny filan-kevitry ny lalam-panorenana sy ny eo anivon'ny anteny mera-pirenena. Ny antsipriandreo afaka fotoana fohy. Sabotsy fatelo ny volana febroary taona 2024 ankafaliana trano tomboky lasy tongo avy nitsidiana ny tokantranonao amin'ity anio ity manatra ny araba ary saina mpitiavana ianao anjo ny famparalam-baovao ialana tsy indrindra ny fahatarana minitra vitsy maromaro noho ny fikarakarana kely teo amin'ny lafiny teknika fa anomboantsika avy hatrany izay famparalam-baovao izay ary dia fahoentina izay ity firenena ity io ny fanontaniana mipetraka malona ny fomba fitantanana ny firenena tao anatin'ity volana voalohany nitondrany Andry Rajoelina ny firenena ity taoriany fifidianana natao amboletra to manilika andraikitra sy manadio tena ny mpitondra malona ny zava-miseho eto amin'ny firenena ka mahatonga ny maro anontany hoe fa hoentina izay ity firenena ity. Mahatonga an-datsoratra. Ny valiny ny volana janoary volana voalohany nitondrany Andry Rajoelina indray ny firenena taoriany ny fifidianana natao amboletra tamin'ilay premier tour de vita. Zato andro no nomeny ireo departemanta ministerialy anomezana vokatra fa herinandro vitsy dia efa nisehoana skandale sady teto Madagasikara raha tsy ilaza afa-tsy ny raharaha andramena bois de rose tratra tany Tanzanie tamina kontenera misy 20. Oviny io iza no nanondrana azy fanontaniana mipetraka izay ary samy manokatra fanadihadiana ny rehetra eo ampiandrasana ny fanjakana izay efa mahazatra amin'ny tira raha tsy misy toyny ity. Nanambara ny famandray andraikitra manadiady amin'ireo loharanom-baovao samihafa mpiara-miasa amin'ny firaisamonim-pirenena toy ny Alliance Forgas fa manao ny tandrify azy ihany koa ireo fampahalalam-baovao samihafa na eto an-toerana na any ivelany anaporofona na anadisona ny vaovao tsy ofisialy izay milaza fa tamin'ny taona lasa ireo andramena ireo no nivoaka teto Madagasikara. Ny fanjakana tamin'ny alalan'ny tompona andraikitra teo anivon'ny faditsiranana moa izay nilaza fa efa tamin'ny taona 2024 ireo andramena ireo no niala teto Madagasikara ary saika isy hanondrana fandroany indray ny taona 2024. Saingy ny mampametra-panontaniana sy mampiahany maro ny amin'ny hoe koa nahoana no tsy nilazaina ny vahoaka tamin'izany taona 2024 izany, inona no ny andrasana roa taona? Toa ny faniliana andraikitra tamin'ny fitondrana teo aloha no namaiky. Anadio tena ka adino ny hoe ry zareo aneno eo amin'ny fitondrana. Mitondra izay midika ho tompony sy mandray andraikitra ary misy ihany koa ilay antsoina hoe continuité de l'État
inona no tsy andraisana andraikitra ary inona no tsy hitondrana ireo pirofo rehetra milaza fa tamin'ny taona 2024 tokoa ireo andrameny ireo no niala teto Madagasikara ary ny andrasany maro ny fanomezana sy ny filazana izay tompon'antoka tamin'izay fanondranana izay ny fanatanterahana izay anala ny ayatsihavanana ny an-tsain'ny maro. Ity rara andramena ity izay isananako ako tamin'ny Ainao Manjerina teto an-toerana na tany ivelany nandritra ny taona maro ary izao mbola mitoy izao noho ny tsy fandraisana fepetra fanasaziana ireo tompon'antoka atotony-kotrika tamin'izany. Tsy fandraisana fepetra izay mahatonga ny sasany andefa fisainana ny amin'ny hoe sao ary olon-dehibe ao anatin'ny fitondrana no mpanao tantely efa-drakotra ny arim-pirenena ka antony fanadihadiana tsy misy toin'io satria matahotra ny lehibe ny madinika fa iza no lehibe move misy lehibe ambony noho ny lalàna eto Madagasikara ka afaka mipetraka ireo mpampiatra ny lalàna tokony ho tsy ny valiny saingy mbola eto Madagasikara ny isika hoy ny any an'ny sasany. Eto Madagasikara tokoa tany misy fanjakana, tany misy mpitondra, tany tokony ho tandalàna ka mahatonga ny fanontaniana ny amin'ny hoe fa hoentinaiza ity firenena ity. Fa mila jerena aingana ny fanarinana ny kompania mpitaterana anabakabaka Madagascar Airlines hoy ny filohan'ny komisiona misana ny fitaterana eo anivon'ny anteny miaram-pirenena. Maro ny antony mahatonga ny farendrehana ankehitriny ka azo atao ny manokatra enquête parlementaire raha misy ny lafin-javatra mampiahiahy. Yves Richard. Mandalo fahasahiranana tanteraka ny kompania mpitaterana anabakabaka Madagascar Airlines amin'izao fotoana izao. Ferenjavan'ny politique de relance anambara ny fanjakana hanarenana aingana ny kompania. Nandamoka ny drafitra sy fifanarahana toy ny arahana tamin'ny kompania brésiliana Embraer sy ny Azora mahakasika ny fiaramanidina Embraer 190 E2 mikorotana ny lafin'ny fitantanana. Antony nanamafisa ny filohan'ny komisiona misahan'ny fitaterana eo anivon'ny anteny miaram-pirenena fa maro ny teboka mila jerena anarenana ny sehatra. Zay aloha mbola tsy niresaka Madagascar Airlines. Fandalo jerevantsika hoe inona ny nahatonga ny Madagascar Airlines. Ny nahatonga ny Madagascar Airlines ane dia ny fahavoazan'ny Air Madagascar. Fa naninona le fahavoazan'ny Air Madagascar? Efa nitambatambatra tanatina vanim-potoana maro no nahatonga ny Air Madagascar rendrika ny farany. Dia rehefa nipoitra le Madagascar Airlines everitsika zany, tsika rehetra ny eritreritra everitsika fa vaolana izy io. Totsika hoe kompania vao miana mandeza raha ohatra ka izay ny ilazana azy raha ny anarany zany manoloana ny mpifaninana maro be dia everitsika fa hoe anatin'ny tena tokony tokoa isy fanarenana sy fitsirihana akaiky ny momban'izy io ary hatreto zany dia mbola manoratra sy mametraka an'izay foana hoe mila jerena akaiky mba hahafahana manarina azy soamatsara. Mitaky fahaiza mitantana azy fahavononana ara-politika lalina raha ny fanarenana ny kompania amin'ny toerana misy azy amin'izao fotoana izao. Ankoatra ireo olana voalaza eo ambony, mahery ny 5.7 tapitrisa dolara ihany koa ny fatiantoko ny kompania tao anatin'ny 12 volana. Tranga izay mampametraka ihany maro, indrindra taorian'ny olana ara-pitantanana vakim-pantsilana tamin'ireny fametram-pialana ny PCA ny kompania ireny. Azo tsirihana ny momba izay ary azo ataony manokatra enquête parlementaire raha ilaina, hoy ny solombavam-bahoaka. Zay zany lalana anankiray izay fa na izany tsy izany koa afaka mandray fanapakevitra koa ny eto anivon'ny anteny miaram-pirenena manangana an'izay commission d'enquête zay raha ohatra ka tena tsapa sy hita fa ilaina zany. Satria misy koa nefa ny ambaratonga maromaro afaka manao an'izay fanadihadiana izay fa tsy voatery hoe tsy maintsy enquête parlementaire no izorana vao hita ny marina, no izorana vao fantatra hoe inona marina le zavatra misy. Fa ny anahy dia apetraka foana hoe tsika anatina fanarenana, tsika anatina fanitsiana, ary tsika anatina fametrahana ezaka vaovao, tsy mora zany. Ary marina raha ohatra ka misy ny kihina sy ny resaka be da be satria anatina zavatra maromaro mila fanarenana isika. Isan'ny efa nanokafany solombavam-bahoaka teny anivon'ny anteny miaram-pirenena enquête parlementaire ny Raravinala Airport ny 9 Desambra 2020. Voalaza tamin'izany fa tsy nazava ny fampiasam-bola tamin'ny nanamboarana ny seranam-piaramanidina. Raha no heveriny maro fa ampy toy ny nanamboarana ireo seranam-piaramanidina goavana taty Afrika, ny 50 tapitrisa dolara, tafiakatra 700 tapitrisa dolara ny vola natokany fanjakana malagasy. Ankoatra ny fifanarahana manokana nampitantanana ny vahiny, nandritra ny 20 taona ny seranam-piaramanidina. Tamin'ny fitondrana HVM mantranga ary maika ny solombavam-bahoaka tamin'ny fanaovana ny enquête tamin'izany fotoana. Mipetraka ny fanontaniana,
raha misy ny mangarara sy ny fiarovandreo solombavam-bahoaka ny tombontsoa ambony ny firenena sy ny vahoaka nahoana mpitaza-potsiny amin'izao fotoana izao. Mahakasika ny Madagascar Airlines izay fa mahakasika ny volamena kosa indray dia tokony hanana tahiry maro amin'ny volameny Madagasikara hatramin'ny katonany fanondrana izany tamin'ny taona 2020. Tsy hita nefa ny hafaran'ireo volamena voatrandraka teny fotony tao anatin'izay taona maro izay. Hoy ny teo anivony ny syndicat national mpisehatra amin'ny volamena malagasy ilana ny fanadihadiana momba izany ahafantarana ny lalan'ny volamena eto amintsika. Fitiny Koloina. Zara raha misy tombontsoa azon'ireo commune sy district misy fitrandrahana volamena eto Madagasikara. Hoy ny syndicat national misehatra volamena malagasy ary lasa tantely afa-drakotra ity arenan-kibony tany ity. Raha tokony ato tamin'ny taona 2020 ny fanondranana izany teto Madagasikara, mitohatra ny fitrandrahana volamena iny fotony. Maro amin'ireo mpitrandraka no tsy mahafantatra firy ny lanjan'izany amin'ny toe-karena, raha nambarany teo anivon'ny SNMVM. Mararaka izany ireo volamena azo no tsy fantatra mazava ny lalany sy izay hafarany. Ny mahatonga ny hoe mbola tsy miantraika mivantana amin'ny vahoaka eny fotony aloha ny fitrandrahana volamena dia voalohany aloha tsy fahafantaran'ny olona ny tena lanjan'ilay volamena. Ny tena marina manko raha hoe ny taona 2020 na tapahan'ny fanondranana volamena aloha zany dia mino aho fa maro stock eto Madagasikara satria efa elaela na 2020 sy ny 2020 zany telo taona. Nefa fantatritsika tsara fa ny olona dia miasa foana, mitrandraka volamena foana. Io dia efa fivelomana amin'ny malagasy hatramin'izay io satria rehefa miala eny tambary amin'ny fotoana fambolena izy dia efa eny tapo-tanety indray izy amin'ny volamena mitrandraka foana fa io zany dia maro ny entana mino fa miangona any hoany fa dia manatentsika amin'izao hoe fisokafan'ny fanondranana vaovao izao. Hatreto fifanarana eo anivon'ny mpitrandraka sy mpanangona volamena no mamaritra ny vidin'ny grama amin'ny volamena iny fotony. Janga izay mahafaty antoka ireo mpisehatra amin'ny volamena raha ny fanazavana hatrany. Tsy mbola misy ireo orinasa manana fahazahon-dalana anadio volamena eto an-toerana na alefa any Afrika Atsimo, Suisse na any Turquie no firenena manana izany fahazahon-dalana izany. Ireo volamena voadio manana fangatoavana avy amin'ny LBMA na ny London Billion Market Association na ihany no azo tahirizina anatin'ny banky foibe. Raha ny tena marina raha ny lalàna eto Madagasikara aloha zany tena mbola tsy tokony hiditra ny amin'izany satria tokony vangariny malagasy eto ifotony aloha no afaka mitrandraka amin'izany satria raha teo koa ny code exploitation permis d'exploitation mbola tsy misy raha teo, mbola eo andralam-pialasana amin'izany tsika fa mino fa ndraindray koa nge misy malalalala tanana tsy fantatritsika mety manao zavatra any ambadika any dia afaka mitrandraka zareo nefa raha ny tena marina tsy dia tena ara-dalàna loatra zany. Ankoatra ny Mahevatanana izay isan'ivon'ny fitrandrahana volamena eto Madagasikara, isan'ireo toerana ahitana izany kariarana volamena izany ny any Tsaratanana, Maskomena ary ny any amin'ny faritra Iorombe sy Sofia. Herinandro lasa ihany koa izay no niparitaka ny vaovao mikasika ny toeram-pitrandrahana volamena vaovao ao Madirobe RN5A any amin'ny distrikan'ny Vohimar. Tsy aivona tapaka nandritra ny firan-kevitry ny minisitra tamin'ny 17 ny volana janoary lasa teo ny mikasika ny fananganana ny raffinerie aurifère mba ahafana manondrana volamena ara-dalàna. Fanapa-kevitra izay ahina ampirongatra ny fanondranana antsokosoko raha tsy misy ny fepetra entitra raha ny fanehoan-kevitra hatrany. Resaka volamena izay hatrany dia tsy azo ekena ny fitrandrahana nataon'ny orinasa Maclesimgiana any Mananjary raha ny tombana sy ny antotan-taratasy raha tsy tomombana ny antotan-taratasy rehetra ary voaja ny tontolo iainana sy ny tombotsom-bahoaka hoy ny solombavam-bahoaka any an-toerana. Ny tenany izay milaza fa anara-masakaiky ny raharaha ary tsy anaiky ny fitrandrahana tsy ara-dalàna. Taorian'ny antso fanairana ny fanjakana nataon'ny firaisamonim-pirenena indrindra ny Kradoi mahakasika ny orinasa Maclesimgiana Mananjary izay manambana ny anohy ny fitrandrahana volamena amin'izao fotoana izao. Rehefa nakatona ny taona 2020 noho ny fanarahan-dalàna, manaraka akaiky ny raharano solombavam-bahoaka Mananjary ary nanamafy ny fanohirany fitrandrahana tsy ara-dalàna. Misy ny ara-dalàna momba ny zakainao ao Voilava dia
hatramin'izao aloha dia mbola tsy mahita fitrandrahana ao ataon'izany ry madame Siana sy ny ekipany moa zany tianao zakainy ny anay aloha zavatra tsy mifanaraka amin'ny tombosoan'ny vahoaka izay ny fidy anay dia tsy azona ekena fa sarotiny ny solomavambahoaka amin'izany tombosoam-bahoaka zany sy ny tombosoan'ny firenena ka raha miveriny indray mandeha aho izay dia manaramaso hoe manana taratasy ara-dalàna ny permis aloha dia efa hitako ny masoko amin'ny exploitation fa ny environnement izay mbola eo mpikarakarana araky ny filazany zany. Ananany orinasa ny taratasy fitrandrahana ankoatra ny ara-tontolo iainana. Ity orinasa ity ihany koa izay voalaza ho nampiasa mercure tamin'ny fitrandrahana nataony. Ny fitsonjovana ny tontolo iainana sy ny mponina manodidina izay lasa olana goavan'ny orinasa ka nitarika ny fanakatonana azy ny faran'ny taona 7/12. Eritaona taorian'izay izany hoe ny volana May 8/12 nanohy ny fitrandrahana ny orinasa na tsy nisy aza ny fampanarahan-dalàna ny antota taratasy. Nitsahatra ny fitrandrahana ny taona 2012 ary zao manambana isokatra indray. Mila mafeno fepetra ny rehetra raha tiana ny andrarahan-kalalahana hoy ny solombavambahoaka. Mifanindran-dalana amin'izay andrasana ihany koa ny lamina avy amin'ny fanjakana. Ao aloha zany dia io moa zany tena fiveloman'ny olona any akoatra ny fambolena dia ny mpitrandraka madinika zany dia io ny fivelomany satria ny olona any tsy dia mamboly firy dia maro ny volamenany aminay ary nisan'ny tsara eran'ny Madagasikara ny volamena mananjary anisan'ny tsara ka raha manontany an'izany ianao dia misy volamenany aminay ihany engany ny fananana io volamena io hitondra fampanosoana ho an'ny distrikany Mananjary sy ny faritra Vadivavy ary ty Madagasikara ity ihany koa satria hatramin'izao dia mbola miandry izay ny sokafan'le BAM Bureau d'Administration Minière izay ao aminay ao amin'ny faritra Vadivavy. Isan'ny manan-karina volamena Mananjary saingy mitovy amin'ireo distrika maro tsy migoka ny tombontsoa avy amin'ny arena ho amin'ny vahoaka sy ny toeram-pitrandrahana. Antonona mafisa ny solombavambahoaka ny tsy fanekeny intsony. Amin'ny fanaovana anjorom-bala ny tombontsoa an'ireo toeram-pitrandrahana sy ny mponina ao aminy indrindra ho an'ireo arena tsy azo avaozana toy ny arena kibon-tany. Fa tsy sisy fampandrosoana antenena eto amin'ny firenena raha ny nofinofy no entina hitondrana ny firenena hoy Navony Pierre Lenoble fitondram-panjakana izay tsy mahay manavaka ny laharam-pahamehana ka izao tonga hatramin'ny fangatahana tolo-tanana hividianana W amin'ny mpianatra izao. Olona saina. Ny fikatsana tombontsoan'olombitsy no mamaika ny mpitondra ankehitriny fa tsy ny fampandrosoana ny firenena sy ny vahoaka ao aminy hoy Navony Pierre Lenoble. Profon'izany ny fangatahany ministra ny fanabeazam-pirenena tolo-tanana anamboarana W manahirana tsy hiala ve ministra amin'ny inona tany ministra amadamady tany santé nandreny Covid nagataka fanampiana avy any ivelany izy hoe tsy ampy matériel anay mialatsiny monsieur le ministre amin'ny anaranao tsy ampy ny fitaovana dia inona mpiala azy maningana zavatra ary raika ty zany mety hiala koa raika ty zany tsy hiala ty satria zavatra hafa niseho atsika namboatra zavatra hafa dia W tsy ampy nanganonao fangatahana ampabe maso ho an'ny voaka malagasy samy mitondra W zavatra manahirana eo. Ny école vita ny W tsy vita, école manara-penitra vita ny W tsy vita. Inona dikan'izany? Samy mana laharam-pahamehana angamba fa ny fampianarana zany tokony laharam-pahamehana foana. Ny fampianarana, ny fahasalamana, ny fandriampahalemana, reo tokony laharam-pahamehana foana reo. Fa tsy tokony atao ambany zavatra. Satria raha vao tsy mahay atsika potika fampianarana, izy moa zany nitondra amin'ny manaraka. Ny olona tsy mahay ninina. Misy kisarisary zay fa tsy tia voaka le izy. Nalefa n'olona taty amiko. Hoe anareo Madagasikara dia dondrina. Ratsy be zany. Tokony tsy olom-baovao intsony eo amin'ny fitantanana ny firenena raha Iany Rajoelina. Teo tamin'ny teteza mita nanohy nanomboka ny taona 2024 ary zao mbola niady mafy hitondra izao. Raha ireo tokony ho ampy raha ny trakefa saingy tsy izay no zava-misy ho hiatrany ny faneho-kevitra. Ny lalana manahirana azy kanefa ny varo no aterina ho any. Zany mamboly le olona mety tsy zay. Ny rano ohatra manahirana an'le olona dia ny jiro aterina ho any. Izay zavatra zay ny mifaningana. Tokony misy fanadihadina any fotony ataony ny
tompona andraikitra alohany izy anao engagement amin'izay zavatra ho ataony fa matetika nytsika dia ny hitahita mpitondra no atao ny aspiration mpitondra ty ho ny mampandroso atsika dia imposena any le izy dia midofotra miazakazaka atsika amin'ny stady manara-penitra teleférika zany ve ny tena tadiavin'olo sa hafa ny tadiavina zay oa mahatonga atsika ny mpitondra atsika dia very foana ary aveo tsika le manofy tsy misy fanantenana raha ny resaka fampandrosoana ho iatrany ny fanazavana natolotry ny politika akapoben'ny fanjakana izay tsy mifanalavitra tamin'ny nampahafantariny tsai kristian tamin'ny 10 taona lasa tsy hifanalavitra amin'izao ihany koa ary ahina iamafy ny fahasahiranam-bahoaka noho tsy fahaiza mitantana io indrindra manoloana ireo olana miavosa eo ambony ny fanjakana ho iatrany fanio-kevitra Mifahatapahany famoahana ny permis biometrika ny fahantrana sy ny fahasahiranana lalina ihany ny vahoaka amin'ny faritany Mahajangana isany ireo vaovao mbola hoentina aminao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao izay aoriana ireto dokam-barotra fireto. Raikitra ny Zarakado ao amin'ny Telma. Zarakado miaraka amin'ny finday Telma anomanana no avy fihenam-bidy goavana amin'ny iField Prime sy S Prime miampy bonus méga isurfena amin'ny fotoana rehetra. Ararotiaingana mba tsy ho diso anjara. Hitanao eny amin'ny Telma Shop akaiky anao na tsy dio ny page zoma.mg. Université PEF. Parcours études et formations. Département formation en ligne. Étudiez en toute liberté où que vous soyez. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne pour décrocher des diplômes habilités par l'État, licence et master. Regroupement en ligne avec interaction. Cursus adapté à la situation des travailleurs en quête de promotion professionnelle ou de reclassement au niveau de la fonction publique. Équipe pédagogique dynamique pour assurer les mentions de votre choix. Informatique. Option administration réseau, génie logiciel et base de données. Management et administration des affaires. Option finance et comptabilité. Entrepreneuriat. Droit, diplomatie et relations internationales. Option droit public, droit privé, diplomatie et relations internationales. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne. Université PEF. L'excellence à portée de main. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Taverna somatsara atao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao iso anatrany ianao mbola tsy misaraka ny fahitalavitra kolo araka ny fanatsidika teo dia taratasy vonjomaika ahafahana mitondra fiara no tsy maintsy zaraina eny anivo ny simana ny centre d'immatriculation faritany Antananarivo amin'izao fotoana antony maro ireo fangatahana izay taratasy fahazon-dalana hitondra fiara izay ka tsy maharaka ny fanamboarana ny permis biometrika maharitra enim-bolana ny taratasy fahazon-dalana mitondra fiara manokana io raha ny fanazavana. Mahatratratra ny amin'ny 700 isan-kerinandro ny taratasy fangatahana fahazon-dalana hitondra fiara eo anivo ny sima Antananarivo. Raha ny fanazavana ny tompony andraikitra teny an-toerana tsy maraka izany fanamboarana ny permis biometrika nanomboka tamin'ny taona 2020 izay nikorotana ny fifandraisana iraisam-pirenena vokatry ny COVID-19 no naina izany olana izany teo anivon'ny SIM. Taratasy vonjomaika solo ny permis biometrika araka izany no zaraina ho an'ireo mangataka izany. Ny iny le teneko hoe tsy ny ministera no manafatra an'iny tsy ny centre immatriculateur fa misy prestataire. Dia manana fahasarotana kely zao zay ny amin'ny resaka karta dia fa mba tsy verzove zany ilazako an'izany hoe tokony afaka mitondra fiara le olona dia lasa tsy hitondra no tsy fisiana karta dia ny ministera zany namoaka nyty certificat provisoire de capacité ty ny lalàna manko zany dia miteny ho an'ny olona izay nanao fanadinana ka afa-panadinana ara-talàna fa ny amin'ny ATT izy dia efa afaka mitondra tomobily fiara izy rehefa mapiditra ny dossier any ato aminay ka mba tsy verzoan'le olona hoe napiditra dossier ato aminay izy nefa tsisy taratasy ahafahany mitondra fiara dia namoaka ny certificat provisoire de capacité ty. Maharitra enim-bolana io taratasy voatokana io izay afaka ampiasaina manerana amin'ny Madagasikara manoloana ny mety ho trangana osoka samihafa tsy manan-kery ny permis
tsy misy ireo tomboka se voatokana ireo ho iatrany ny fanazavana. Efa nampahafantarinay amin'ny mpitandro ny filaminana izay mpanao fisavana eny an-dalana izy ity eraky Madagasikara. Dia izy ity tena misy sary formel kokoa zany izy. Misy sarin'le olona eto ary eo ambonin'le sarin'le olona misy cachet sec. Mety sokely lalana indray koa ny mpanao osoka amin'izy ity fa efa niezaka nandray ny fepetra rehetra zany izay mba tsy hahafahan'le olona manao anazy. Satria tsy endretrarehetra no ahafahana manao an'ity impression ity fa efa misy barao-panjakana manokana mpanao an'itony impression itony. Ny chef sim sy ny adjoint chef sim irery ihany no manao simy anazy ity. Tsy solokafo. Isany manaitra ireo mila permis amin'ity fomba fiasa eo anivon'ny sim ity ny antony tsy hanamarona ireo antota taratasy sy fitaovana ilaina amin'ny tranga toy izao. Ny mila permis eto Antananarivo izay raha malala fa mitombo isan'andro. Olana izay ahina anome laka ireo mpanao kolikoly. Tapaka nandritra ny efatrora ny lalana teny amin'ny bypass Ambohimanambola iazana Ambohimangakely ny tapany maraina teo vokatry ny fanamboarana ny iray na ny tetezana tamin'ny zotran-dalamby velotaraina ireo mpiasa lalana vokatry izay fahatapana nandritra ny ora maro izay tranga izay mahatonga ireo mpampiasa lalana ilaza fa matahotra ny tsy ho hitan'ny olona ve ny fanjakana raha tsy amin'ny fotoana mahabe ny mpivezivezy no manapaka sy manao izay fanamboarana izay. Taka izao hita amin'ny sary izao ny fitohanana lavareny teny amin'ny bypass Ambohimanambola. Miazana Ambohimangakely iny ny tapany maraina teo. Tsy noho ny fiotsahan-tany na fatapahan-tetezana vokatry ny ora mikizakory no nahatonga ny fitohanana lavareny izay naharitra ora 4 mahery fa noho ny fanoloana rel na ny tetezana tamin'ny zotran-dalamby tamin'iny faritra iny. Velotaraina manoloana io ireo mpampiasa lalana izay tratry ity fitohanana ity. Zay aloha tena tsy nahery raha tsy maraina za vao nahita le izy teo fa zay koa moa tsy dia maheno raha teo fa nananto camion dia efa mitohana ny fifamoivoizana vao hitanay. Orana efa hatramin'ny alina nisy camion janona ka teo za tsy tonga saina le fanamboarana an'ity lalamby ity. Tamin'ny alina zany nefa nanomboka teo izy dia hoe prévu hoe vita amin'ny 10 maraina nefa ohatrany tsy vitany tamin'ny 10 maraina. Lasa misy fahatarana zany le fahatongavany entana. Nanomboka teo amin'ny tamin'ny 7 any tonga teto. Dia izao zany izy zao vao nisokatra amin'ny folo zao efa tsy haiko adiny 3 zany sa adiny 4 zany zay izy nikatona teo tsy ohatrany tsy haiko hoe na nisy fampilazana ve izy tsisy fa tonga dia tapaka ny lalana fa za zao tariany nalry ny bus dia tsy maintsy nandeha tongotra ny nakaty fa gaga fotsiny na mahita ndresy tapaka io lalana io. Za moa zany chauffeur ny asako zao dia hoe hoety amin'ny namako ety fotsiny io dia tsy dia misy fetraka namako le fa amin'le olona miasa amin'le zone France sy le miasa amin'le any Ambohimangakely sy any Kadimboka any zany tena misy fetraikany amin'le satria lasa nandofo renindroro zareo amin'le izy misy fahatarana kely zany amin'le fidirany miasa angamba menimenina mihitsy le mpandeha bus teo tamin'ny maray le antony le nanatapaka le lalana be raha ny fahazahoko anazy dia ohatry ny fanambarana n'io lalana io zary ataony zareo io raha mahita io aloha zany ny hitako fa tsy haiko izay any ambadika fa io aloha zany nahatonga ny tapaka io raha mahita io. Nametra-panontaniana ihany koa ireo mpampiasa lalana tamin'ny lalam-pirenena fahaloha iny androany ny amin'ny hoe fanan'ny fanjakana mihitsy ve io maniraka ny orinasa hiasa amin'ny fotoana mahabe olona mivezivezy io. Raha tsy izay sao lazaina fa tsy miasa ny fanjakana. Santionany ihany ity nitranga teny amoron'Akohona ity fa saika ireo lalana nasiana fanamboarana rehetra teto Antananarivo saika amin'ny fotoana nabetsaka mpampiasa lalana hatrany no namboarina amin'ny andro mazava na iaraha malalaza fa azon'ireo orinasa ataony miasa alina ialana amin'ny fitohanana ny fifamoivoizana amin'ny heure de pointe fa ihany koa amin'ny fotoam-pahavaratra hatrany ny akamaroan'ireo lalana eto amintsika no asipampanamboarana sy fikojanana. Totehany eo ny fanjakana fa miasa ary tahaka izay ihany koa no nataon'ny gouvernoura teto Analamanga tamin'ny resaka fako niandrasana ny vangongona nampina lalana vao niroso ny fanesorana ny fako entina isehoana fa miasa ny faritra Analamanga. Toa adin'ny fanjakana fa mandohetra ny vahoaka ary manana tamberina ndraikitra amin'izany ny fanjakana. Any Mahajanga dia mitombo andreo manalina ireo olona sahirana marefo ara-pibeloma manao Mahajanga tamin'ny tanàna amin'izao fotoana
mitanjotra miandrandra izay omen'ireo tsara sitrapo sy malalatanana isan'andro mangataka mitady izay ho arapaka vokatry ny fahantrandra tsy misy afa-tsy ny famoronana orinasa sy fampananana asa ihany no vahaolana ialana amin'ny fahantrana raha nambara ny mpandinika fiarahamonina Anja Robert Kolomahajanga. Mitombo andro aman'alina ny malagasy marefo ara-pivelomana eny anivon'ny fiarahamonina eto Mahajanga tapitanana. Hita taratra izany ny amin'ny fisian'ireo mpangataka eny amin'ireo toerana betsaka mpivezivezy toy ny eny anoloan'ny tsena ny eny anoloan'ireo banky maro samihafa sy ireo toeram-pisakafoanana izay saika ahitana sokajin'olona marefo ara-pivelomana avokoa mangataka miandrandra izay foin'ireo mpiarabelona. Maskiny zao miampy zao misy ata rayal olona mahery any rayal efa mbola tsy izy io rayal ro aminazy fa le mangala vola eto misy 100 mihoatra be mihitsy. Ny orinasa zany tsisy mijaly zay sahirana sarotra aminay zany andeha angalatra dia alohanay zay mangataka amin'ny sitrapon'olona dia mba tsisy tabataba sahirana zay hay be dia be aminay eto Mahajanga zany maro manan-kilema maro ny jamba toerana misy anay zany mandry amin'ny lalana eto Mabibo ka miangavy anareo zay mpitondra mpanjakana mba mijery anay akaiky fa sahirana zay masikiny eto Mahajanga. Fa vokatra hoe gn'asa sisy zany ambanivohitra dia magnato ville za ey dia aty moko mba hoe mba hitadiava sakafo za dia hoe tsy takatry mody ambanivohitra dia voatsara matory amin'ny lalana. Za ny antony latsahako nanao masikiny ty za nako vavy tokony dia efa maty 5 taona ny pasana izy eo za koa nitaiza nakahy teo dia maty 2 taona tamin'ny lasa dia asa izy mpitaiza dia nafoy tena hafa reraka dia nafoy tena hangataka tsy mahalala megnatra mangataka revako afa tsy misy ny hoaniko mba moraka fonareo zay ny antony nanaovako masikiny zao nangatahako. Tsy mijanona amin'ny toerana iray ny ankamaroan'izy ireo fa mitety ireo toeram-pivarotana na eny amin'ny lalana ka izay vola azo no atambatambatra ao anatin'ny iray andro zara raha mahazo 3,000 ariary. Manomboka amin'ny enina fa miala anaty trano dia mandeha mangataka zay dia rehefa mangataka zay zany anina amin'ny andavanandro dia zavatra misotra zany dia mba mahita le anina hoanina androany dia hariva koa mody dia ohatran'izay satria tonga amin'ny teny hoe hangala entana anao tsisy vola dia nefa anao tsy maintsy mihinana vidin'ny vary nefa eritrereto fa ohatrininy indraindray zany ianao amin'ny andro ndraiky indray mba mahazo 5,000 9,000 arakaraka n'izany fa tsy mahazo indraindray dia 15,000. Mitsinjo anay amin'izao fotoana zao dia karana sy arabo reto zany misy mamoaka izy 1 million mahery eo zarana aminay rehetrarehetra mandeha 900 sy ary mahazo an'izany arivo zany eto fa izay mandeha koa bombo mofo maina mofo dopaina misy 500 eny sasany mizara olona 2,5 Antony maromaro no mahatonga ny fitotongana ny farim-piainana toy izao raha ny nambaran'ny profesora iray mpandinika fiarahamonina eto Mahajanga. Anisan'izany ohatra ny tsy fanananasa vokatry ny fikatoanan'ireo orinasa maro teto Mahajanga. Jereo fa be dia be ny orinasa nkatona raha tsy hitanisa antsika fa tsy ny orinasa Sotema izay ny ampalazan'ny Mahajanga famokatra lamba toy ihany koa ny orinasa Sima mpanodina coton teo ny orinasa Sankata ny Ambonio ny orinasa Somakoa tany Bonamaria sy ny maro tsy voatanisa dia vokatra n'izay fikatoanan'ny orinasa zay dia mihamaro sy mihabetsaka ny tsianasa marina fa misy orinasa ihany mitsangana amin'izao fa le orinasa mitsangana izao tsy mahasahana ny filana eo amin'ny tsenany asa dikan'izany tsy équilibré ny marché du travail indrindra eo amin'ny offre d'emploi sy ny demande d'emploi. Tamin'ny volana marsa 2024 dia efa tafiakatra 4,700 ny tany tsy fanananasa teto Madagasikara raha nitatitra navoaka ny sekretera jeneraly ny ministera ny asa sy ny asa-panjakana tamin'izany fotoana ary ambany dia ambany ny tany fanananasa ho an'ny tanora izay manodidina ny 3 hatramin'ny 400 teo eo. Raha ny zava-misy ankehitriny anefa dia hita fa miamitombo io tany tsy fanananasa io. Ny anjerimanontolo zao na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana mamokatra manampahaizana tanora be dia be amin'ny sehatra samihafa amin'ny faripahaizana sy ny faripahalalana betsaka fa ny orinasa iasan'izy ireo sy ahafahany mamoaka an'izay talenta sy fahaizana izay no tsy ampy
dia zay zany no tokony hodinina satria vokatra izay le déséquilibre zay a miakatra be ny taux de chômage dia eo ihany koa ny taux de sous-emploi. Ny anapotika ireo orinasa tsy mitovy firena amin'ny mpitondra no ataon'izy ireo lahara-pahamehana ankehitriny nefa tsy misy afa-tsy ny fananganana orinasa ny fiarah-miasa amina orinasa miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana no tokony ho ataon'izy ireo vaindohan-draharaha ialana amin'izao crise sociale sy ny crise économique mahazo any Madagasikara izao. Ny vahaolana zany dia tsy misy afa-tsy ny politika ny famoronana asa izay ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina no tokony miara-miasa io le ataontsika hoe partenariat public privé. Fa akoatr'izay le district manodidina Mahajanga tokony atao mazava ihany koa ny politique de développement agricole. Raha tena mety ny politika ny fampandrosoana ny tontolo eny ambanivohitra dia afaka mampiroborobo ny toe-karena sy manome asa ny tanora sy ny tantsahako reny ahafahantsika mampandroso aingana ny sosialy sy ny toe-karena miaraka. Tena miaina ao anatin'le antsoina hoe profonde pauvreté izy ireo ary io zany tsy tokony ho jeren'ny fanjakana fotsiny amin'izao fa tsika izao ohatra manana ny direction régionale ny population dia azo atao ihany koa miara-miasa amin'ny organisme non gouvernementaux mijery manokana n'ilay sokajin'olona tena mahantra. Le mizara fotsiny amin'izao tsy mety fa tonga amin'ny ohabolana japonais hoe raha mangataka trondro ny olona anankiray tsy trondrona filaony amenao anazy fa omeo arato omeo fintana sy ny rehetrarehetra izy ahafahany mamokatra sy ahafahany mivelona. Misy amin'ireo teratany vahiny maromaro eto Mahajanga no manokana andro iray isan-kerinandro mizara vola ho an'ireo olona marefo ara-pivelomana ireo. Ao ireo mizara sakafo ho an'ny bianitra sahirana sy ireo zaza ao anatina fianakaviana mahantra isaky ny fokontany. Ao kosa ireo fikambanana sasany izay mitsinjo azy ireny isaky ny fety saingy tsy ampy izany fa ny fanjakana mihitsy no tokony tady vahaolana maharitra anarenana ny sosialim-bahoaka ialana amin'izao fahantrana lalina izao. Mifandraika amin'izay dia mbola maro ny malagasy mampiasa ireny jiro petrolina vita amin'ny kapoaka ireny. Fianakaviana iray manontolo no misehatra amin'ny fanamboarana izany noho ny fahitan'izy ireo fa mbola ilainy ny tokantrano malagasy maro ity jiro mandeha amin'ny petrolina ity. Tsy mandany vola raha oharina amin'ny labozia sy ireo fitaovana mpanome hazavana ny jiro petrolina antony mbola mampandeha azy. Fikarohana ataon'ny mamaraholy amin'izao ny analefahana ny fofony. Aingo rakotiny iry kolo fianaran-tsoa. Efa 10 taonany maro no efa nivelona tamin'ny asa fanamboarana jiro petrolina ity fianakaviana iray eto Ankofafa-Fianaran-tsoa ity izay mbola maro na ny ety andrenivohitra indrindra fa ny any ambanivohitra no mbola mampiasa azy io na dia eo aza ny fisiny ny labozia sy ny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro dia mbola maro ihany koa ny tsy mahatakatra izany ka misafidy ny ampiasa ity jiro mandeha amin'ny petrolina ity noho izy sady mora nefa mateza ihany koa fantatra ihany ny fiantraikany eo amin'ny ara-pahasalamana fa io aloha ny takatry ny fahefa-mividy dia tsy afa-manoatra noho izany. Dia iza ny tena manjifa n'ity zava-bita ty? Dia mavita firy isan'andro nareo sao rehefa manao ohatr'izao? Dia firy ny vita amin'izay rehefa mampiakatra any an-tsena zay? Misy ny akora dia misy ndraiky zato. Misy dia kely arakaraka ny kapoaka haza. Tsy manano sarotra ny ahitana an'izay kapoaka izay amin'izao mbola misy tsara? Sarotra fa misy ny kapoaka zao e. Fa misy firy ny kapoaka fa soloanareo Nestlé ngedangeda regny. Nefa nareo tsy manao an'ireny? Ireo dia atao kamarasaka fotsiny. Zao ty dia simbarisa fa ny kely ny tena atao zio. Iso Nestlé be ity dia vakina. Fa i kely riny tena miasa reo. Rehetra le be reo tena fana tany fotsiny sata naovana kamarasaka manaovana ianazy. Naovana rana fotsiny fa ny kely ny tena miasa. Misy maka engros ve ty aminareo aty? Hoe tonga dia hoe maka be da be dia hoentina any amin'ny faritra hafa? Sa tsena rehefa tsena ihany? Eny Nzomana talata eny ihany zany eny zany.
Andavanandro ny tsisy any. Ambarana davanandro fa saina somary talata ihany mipiatoka koa no egny andavanandro vao miatoka rô vidy aminay dia makatombo telonjato ny ritra mety atao ny valonjato eninjato telonjato na marotanareo an'ilay kely dia le lehibe ohatra iny makabe lehibe aloha atao eninjato vidindreo arivo mipiatoka mamaritra no eninjato fa tsy eto fianaran-tsosy ny manodidina ihany nefa no manjifa ireto jiro petrol izay vokarin'ireto fianakaviana ireto izay afatrany amin'ny faritra Atsimon'Nosy iny dia mbola maro ny manafatra azy io amin'izy ireo kanto ny mbola noisany hatramin'izao ity asa ity na dia fa manomboka manano sarotra azy ny fitatiavana ny akora fototra amin'ny fanamboarana azy io. Amin'ny maresaka avy any ivelany dia ianao fanambarana ny ariva teo ny filoha Senegaly Macky Sall fa himitra ny fifidianana filoham-pirenena any an-toerana izay tokony ho totosaina ny 2020 ny volana febroary izao. Maro ny antony ity fanapahan-kevitra ity raha ny fanazavan'ny filoha Macky Sall. Isan'izany ny disadisa eo amin'ny filan-kevitry ny lalam-panorenana sy ny eo anivon'ny anteny mera-pirenena. Eo ihany koa ny fiampangana mpitsara sy ny kolokolo eo anivon'izany fitsarana izany. Ny fitadiavana fandavana ny filatsako vodin'ireo kandida sasany amin'ity fifidianana ity. Izy ireo izay nametraka fitoriana ihany koa ary ny mahakasika ny fizakan'ny sasany amin'ireo kandida ny zoam-pirenena roa samihafa na ny double nationalité izay miteraka resabe eran'izao tontolo izao. Ireo rehetra ireo izay mety hisy fiatraikany goavana any amin'ny fitokisana ny fifidianana sy ny vokam-pifidianana ka antony tsy maintsy andraisan'ny fanapahan-kevitra raha ny fanazavana hatrany. Miantso amin'ny fifampijiniana nasionala araka izany ny filoha Macky Sall mialoha ny hirosona amin'ny fifidianana tsy ahivina. Manomboka anio amin'ny 12 alina no tokony hisokatra amin'ny fomba ofisialy ny fampelezan-kevitra ao amin'ity fifidianana filoham-pirenena Senegalais ity. Dia izay koa tompoko lasy tompoko vavy no mamarana ny fiarantsika tamin'ity ala ity isorana feno ianao nahatratra amin'ny farana teo aza ny fahatarana. Izay koa no mamarana ny fiarantsika tamin'ity herinandro ity. Mirary soso fanambinana ary dia mamy fotoana ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Université PEF, parcours études et formations, département formation en ligne. Université PEF, nanucha wanato, ni fampalala baobao. Université PEF, l'excellence à portée de main. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.